fa entina hanatsarana ny teknika mpambolena agriculture de conservation sy ilay antsointsika hoe agroecologie dia isyny fampiofanana atolotra ho an'ireo mpianatra avy amina faritra maromaro eto Madagasikara. Androany moa nanokafana izany fampiofanana izany. Mpianatra miisa 20 avy amin'ireo ivitoerana toy ny EASTA Ambatobe Antananarivo sy Iboaka Fianaratsoa, IST Ambositra ary ny CFL Antsirabe no nanaraka fampiofanana ho fanamafisana traikefa mikasika ny teknika mpambolena, agriculture de conservation sy agroecologie. Natomboka tampombo ofisialy teny amin'ny efitrany CERSAE Fofifa etsy Ampandrinomby ty fampiofanana ty. Fanohitra lehibe ho amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra izao fampiofanana izao hoy Andriamatoa Ravatomanga Roland, ministra ny fambolena sy ny fampandrosoana ny ambanivohitra izay nanokatra ofisialy ny lanonana. Ireny lavaka sy reny ady reny dia miteraka ranontany na riaka tany entin'ny ranonorana mandeha manimba ny tanimbary sy ny tambolitsika. Izay le atao hoe effet d'érosion izay mampikaikaika ny mpamboly. Entina miady indrindra amin'izay voka-doza, voka-dratsy ateraky ny fiovan'ny toetrandro zay ny changement écologique, changement climatique hoy fitenenantsika azy no nahatonga ny ministère fambolena sy fampiroboroboana ny ambanivohitra nanao ezaka manokana mitady fomba rehetra entina miady amin'izany fahasimbany nofotany zany. Tsoritra zany fa tena ezaka lehibe entina hanampiana ny mpamboly ity fiofanana vaovao atao eto Madagasikara ty. Ny tiako marihana amin'izay dia zavatra roa. Ny voalohany nametraka ny atao hoe stratégie nationale de formation agricole et rurale ny gouvernement malagasy tamin'ny alala ministère fambolena sy ny fampandrosoana ny ambanivohitra. Fampiarana an'izany stratégie zany dia nitady fomba fampianarana isan-karazany ireo teknisiany ato anatin'ny ministère sy ireo mpiara-miasa aminy dia anisan'izany ty vokatra natranga androany ty. Ny faharoa dia anaporofonay amin'ny anaran'ny gouvernement fa hoe manomboka tokoa ny asa fa tsy hoe ambanambana akory ny zavatra atao. Aritra fito volana ty fampiofanana mpampiofana ity izay karakarainy groupement semi-direct de Madagascar na ny GSDM. Mpampiofana matianina avy amin'ny seha-mpampiofana maro samihafa toy ny Université Antananarivo, Fofifa, FIFA Manor, ny ministère fambolena sy ny fitoeram-pampiofana tsy miakina maro samihafa no misahana ny fampiofanana ireo mpampianatra miisa 20.